Ivavaka atsika. Andriamanitra rainay aminavo indrindra. Andriamanitra tompo rainay eo. Tsisy tahaka anao ary tsisy azo oharina aminao. Mendry andraisanay ianao Jesosy. Misaotra tompo. Amen. Ry havana miverina fandroana eto amintsika aho satria misy mbola zavatra tiany tompo ambatra ny olona anankiray raha manaiky tsika zany ka mangetaeta manokatra ny fotsika dia miditra ny fanahy masina ao anatsika ka manovatsika. Amen. Manovatsika tsikelikely izy, mampianatra tsika zavatra be dehibe ny fanahy masina. Ohatra tsika zao vao nanomboka nanolo tena ho an Jesosy dia eo ny fanahy masina manamby tamby antsika isanandro, mampianatra tsika ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Eo zany raha manokatra ny sofintsika tsika, manokatra ny fotsika tsika ka mampandroso azy manaiky ilay anatra taony. Ohatra zao rehefa nandray an Jesosy aho zany hoe tena marina zany fa akaiko angalaiko ohatra amintsika zany eto hoe akako ohatra amintsika eto moa zany hoe zao nandray an Jesosy de tsy eo no eo zao no tafala tamin'ny toka, tsy teo no eo zao no tafala tamin'ny fijangajangana. Amen. Amantony eo vao tafala tamin'ny fijangajangana. Ny toka amambolana angamba afaka ry izy satria tadidiko tsara hoe tamin'izao nandray an Jesosy voalohany dia mbola nisotro toka zany mivavaka. Ka eo zany ny fanahy masina ry havana no mpampianatra. Izay zany nahatonga ny tompo manery mbola hoe izarandray aman'ity satria raha jerintsika ny video zarako teo aloha dia manambara le olona mitarika hoe tsika tsy tarihin'olona. Ny olona zany mizara mampalala ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny fanahy masina no mampianatra. Tamiko tamin'ny nanalahy tamin'ny toka tsisy olona nanery tsisy olona nanery eniko tany am-piangonana ny hoe tsy azo atao ny misotro toka kanefa kosa za mbola tsy tafala tamin'izany. Izay mahatonga antsika marobe tsy tafala amin'ny toetra mahazatra, amin'ny zavatra efa mahazatra satria olombelona no arahintsika, olombelona no hainoitsika, tsy mihaino ny fanahy masina isika fa ny fanahy masina ry havana no mampianatra anao. Ka raha ianao zany manaiky le fampianarana dia miditra izy manovanao tanteraka. Tsy tany am-piangonana mihitsy raha mihaino fijoroam-pa volombelona ianareo no nanesorany tompo ahy tamin'ny toka. Ireo fijoroam-pa volombelona rehetra tantaraiko amintsika reo dia zavatra niainako tao an-trano daholo. Amen. Nitenenako tamin'izay fotoana izay hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia esora amin'ity toka ty aho. Voalohany nanafany Jesosy dia ny toka nafany, fa za mbola tao anatin'ny tokantranomaso, izany hoe fijangajangana tamin'ny fotoana io. Izay zany tenenako hoe ny fiasan'ny fanahy masina dia mandeha tsy moramora, mampianatra ianao, miteny aminao.
Izay zany mahatonga antsika hoe mila kolokoloitsika ny fanahy masina fa tena hoe tsara. Mila iresanao izy. Niresaka taminy aho. Jesosy rainao zanak'Andriamanitra. Afao amin'ity toka ty. Zarery teo. Tao an-trano. Eo ampifoana argila. Eo ampisotroana toka. No mijery olona mitory eo mihotiba. Halleluja. Nanafaka izy 3 andro taoriana io. Nasehony mihitsy fa izy no Andriamanitra. Ka ny fanahy masina zany no mampianatra ry havana. Izy no manafaka. Satria izy no Andriamanitra. Izay mahatonga antsika mila antsika manaiky tariny fanahy fa tsy olombelona. Tsy olombelona no hitarika antsika fa ny fanan'Andriamanitra ry havana. Io fiasan'ny fanahy masina io lehibe, mahery tsy takatra an'izay tsika. Na toetra toy inona no mangeja anao, hainy Jesosy manova an'izany ry havana. Niesoriny tamin'ny fitsangatsangana aho, tsy pastera mihitsy. Niesoriny tamin'ny resadresaka fosafosa. Ny lela tena hoe nangataka amin'ny tompo a Jesosy afao amin'ny teniteny resadresaka aho. Fa tsy te aina amin'izany tsony. Ry havana, tao an-trano daholo nitenenako an'izany tamin'ny tompo. Satria ho avy ny fotoana hijoko olombelona nafany Jesosy tamin'ny fiangonana. Dia naranarana fombafomba fiangonana. Tao an-trano daholo no niresako aminy tamin'izany ka nanafany aty kelikely. Izany hoe hitako mivaingana mihitsy ny fanafana sy ny fanovany fanahy masina. Tamin'ny fitafiana tsy mendrika izay efa kristiana aho, mbola manao pataloha, mbola manao siklista, mbola manao je m'en fous. Izy ary nanova ahy. Olombelona ve? Tsia ry havana. Tsia. Nanao lokomena. Amboatra volo isan-kerinandro. Loko volo. Iza daholo nanova an'izany ry havana. Fanahy masina irery ihany. Fanahy masina irery ihany. Novaina aho ka tonga olom-baovao. Aoka naiky ianao hovain'ny fanahy masina. Fa raha olombelona dia tsy hiova mihitsy isika. Izay mahatonga antsika maro tsy mety miova. Na amin'ny toetra, na amin'ny fihetsika, na amin'ny fitondran-tena. Fanahy masina ry havana mahafaka manova antsika. Ny nofontsika io ao amin'ny nofo. Le nofo dia le toetra antsika. Amatiny io nofontsika io anaikitsika ho esoina. Anaikitsika ho aratsiana. Manaikitsika no tenenany ratsy. Dia ny fanahy masina izay ekentsika anjaka ao anatintsika hitarika antsika dia maty ho azy io nofo io. Maty. Tsy mamaly intsony. Amen. Afaka manovanao ihany koa ny fanahy masina davana. Mpampianatra izy, mpanolotsaina izy, mpampatsiahy izy, fahamarinana,
mitarika amin'ny fahamarinana antsika tsikelikely, fahamasinana. Tsara lehibe ny fanahy masina, lehibe fanahin'ny ray ange io e, fanahin'ny ray. Okatsika zany anana fifandraisana amin'ny foana, iteny amin'ny foana. Halleluja. Fa ho tsapanao izy hamangy anao, ho tsapanao izy hanovanao. Za Jesosy tena te hiova. Indray tsika mitady tanan'ny mpanompon'Andriamanitra mitra tanantsika, fa za misy devoly, za ohatra zao, tsy ratsy reny. Fa ny tena manafaka ry havana de Jesosy irery ihany. Jesosy irery ihany. Andramo. Jerentsika ilay tantaran'ny vehivavy ao amin'ny Jaona 4. Ilay mpijangadjanga be dehibe ny Samaritana no entiny teo amin'ny Jesosy rehefa niova fo izy. Miaiky izy fa Jesosy no Andriamanitra. Izay nanambara ny toetrany rehetra, nambarany ka niaiky izy fa enao tokoa ilay Mesia, enao tokoa ilay Jesosy Kristy. Satria tsisy miafina teo amin'ny Jesosy ny fiainana. Fiainantsika tsirairay avy ry havana, tsisy miafina eo anatrehan'i Jesosy. Izay mahatonga atsika, raha tonga ny teny, manandrify atsika satria hitan'i Jesosy ny momba anao. Amin'izay fotoana izay rehefa tonga ny teny ka manandrify anao, araiso, aza mafisina ny fo, araiso. Tonga de mando alianao, tonga de mibeba ianao, fa ho avy ny tompo hanovanao, ho avy ny fanahy masina hanafaka anao. Halleluja. Ry havana, nafahan'ny tompo ilay vehivavy teto, vehivavy mpijangajanga, vehivavy izay niovaova lehilahy. Mety ho amin'izany koa ianao, fa ny fanahy masina no manafaka anao ry havana. Afaka ilay vehivavy, lasa evangelista, nitory an'i Jesosy, nitaona ny olona teo manodidina azy, anatona an'i Jesosy. Mahafinaritra ny tompo ry havana. Amaranako azy indray mandeha, nisy vehivavy anankiray nijoro vavolombelona tamin'izay, ampanetretena lehibe, satria efa nizaraiko teto ny amin'ny Zakaiosy, tantaran'i Zakaiosy izay naveriny nomeny an'ny malahelo izay rehetra namolainy tamin'ny fanambakana. De efa nijoroko vavolombelona tao nisy zavatra nalaiko de naveriko rehefa naheno andeha fijoro vavolombelona aho nikasihan'ny tompo ahy. Amen. Nijoro vavolombelona koa za tamin'izay fotoana izay, fa tsy tato amin'ny Tibo, amin'ny toerana hafa. Ry havana, mpanompon'Andriamanitra, efa mpanompon'Andriamanitra zany. Nahatsiaro izy ny zavatra nalainy, vola tany amin'ny banky, vola efa mantaona ny lasa maro, efa tamantaona ny lasa maro. Nampatsiahivo ny fanahy masina azy. Ny vola tao amin'ny banky izay tonga tao aminy, ny ohatra fantany le olona andefa azy, ny ohatra le vola tokony ho alainy, de tsy naveriny le izy fa nampiasainy, adiny le olona. Tsy fantatry ny hoe ahoana nahatonga an'ilay vola tao zany, fa ny ohatra amin'le vola tokony alefa ny vola nalefany. Be dehibe ihany le vola azony tamin'izay. Nampatsiahivo ny fanahy masina azy fa tsy azy le vola. Ry havana,
Zany le fiasan'ny fanahy masina. Tsy nisy nanery azy. Zavatra efa mantona ny lasa. Ry havana. Nitomany tamin'i Jesosy izy nifona. Namerina le vola. Izay nibitian'ny fanahy masina tamin'ny tsangana ijoro vavolombelona izy tamin'izay. Nakasika izy le fijoroana vavolombelona. Dia nitantara izy. Ka naveriko vola izy bebe ihany fa izay nitenen'ny fanahy masina anahy izay azoko amerenana no averiko. Averiko any amin'ilay olona. Ilay olona izy fantatro. Satria ny ohatra izy le vola nalefany ary tsy fantany. Dia niantso an'ilay olona izy nandefa an'ilay vola nanazava tamin'ilay olona gaga be ilay olona satria efa any amin'ny 5 taona lasa na 9 taona tsy tadidiko. Amantaonany ela be fa ela be. Nantsoin'ilay olona. Nantsoin'ilay olona. Dia nifona izy dia nanonitra izay zakany. Gaga be ilay olona satria tsy tao anatin'ny sainy mihitsy. Toy izay mpanompon'Andriamanitra tokoa ianao. Fa tsisy zavatra tadidina intsony izany. Hitantsika amin'izany fiasan'ny fanahy masina ry havana. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ny fanahy masina no mampatsiahy. Ny fanahy masina no mampibebaka. Ny fanahy masina ry havana rehefa tsika miaino azy. Manokatra ny ho fontsika io. Miditra izy ka manova atsika. Miditra izy ka mampibebaka atsika. Manova ny fanahy masina ry havana. Raha itsika nandray Jesosy ka tsy miova, mbola tsy nandray ny fanahy masina isika. Fa mila miova tanteraka isika. Efa mpanompon'Andriamanitra zany ry havana. Fa ny fanahy masina ny kasikasy tsy izaho mihitsy. Iza no afantatra ny vie privée ny tsirairay. Tsisy mahafantatra an'izany afa-tsy Jesosy irery ihany. Jesosy irery ihany. Ny kasikasy tany atokantrano. Amin'ny alalan'ilay fijoroana vavolombelona. Izany hoe ny fanahy masina no miteny. Tamin'ny fijoroana vavolombelona koa no kasiany toko ahy. Namerenako ny zavatr'olona. Izy koa voakasikany amin'ny joroako vavolombelona. Ohatra izany no fiasan'ny Tompo ry havana. Amen. Zany fiasan'ny fanahy masina. Fara tao amin'ny fiarahana mivavaka. Tsy tadidiko andro inona izay na alatsinainy na alarobia na sabotsy. Teo am-pivavahana izay. Tonga ny fanahy masina. Tonga ny fanahy masina niteny. Za tsy natadidy intsony an'izany. Izay lazaiko hoe fanahy masina no mampatsiahy sy manova, mampibebaka, mampianatra. Maro ny fiasany eo amin'ny fiainantsika ry havana. Ny teny tampoka ny fanahy masina. Amin'ny alalan'ny mpanompony. Ny zavatra nitenen'ny fanahy masina. Tonga nampatsiahy ny fanahy masina ny teny mafy hoe mila mibebaka ianao. Amin'ny ny nampibeban'ny fanahy masina tamin'izay. Ny nandehanako tamin'ny boîte de nuit. Tamin'ny zaza club tao Toliara. Zavatra efa mantona ny tany zany ry havana. Tany amantona tsy tananty saiko. Nampibebaha Tompo ahy. Tsara Jesosy. Tsara ny Tompo. Eo am-pivavahana izahay ny teny fanahy masina tonga. Mibebaho izy ianao. Ny nandehananao tamin'io toerana io. Ny nisotronao toka. Nijangajangana. Niaraka tamin'ny ankonanao. Niaraka tamin'ireo kozainao.
Niaraka tamin'ny kozainiko za tamin'izay. Asain'ny tompony bebaka. Ary asainy koa ny kozainiko ibebaka. Apitan'le afatra any aminy. Izany le fiasan'ny fanahy masina ry havana. Mampatsiaizina ny zavatra efa lasa. Satria tsika tsy mahafantatra. Ny devolo miapanga tsika manalitsika mivavaka kay mbola misy zavatra ny tsy nibebahantsika. Izany no asan'ny fanahy masina amin'ny fiainantsika. Karaha tsika manokatra ny fotsika toy ny fony zazakely, Jesosy dia niteny an'izany. Raha tsy tonga tahaka ny zazakely isika dia tsy afaka hiditra ny fanjakan-danitra. Raha io fotsika eo dia eo ny fony zazakely. Fony zazakely rehefa tenenina dia mitomany, mifona amin'ny rainy amin'ny reniny. Tahaka izay koa isika tadiavin'i Jesosy amintsika. Mba ho mora fo, mora narina ahafahany fanahy miditra ao anatintsika. Ahafahany hiasa amin'ny fiainantsika. Satria raha manamafy ny fotsika atsika, raha fovato, tsy afaka miditra ny fanahy masina. Amen. Mahereza daholo tompoko, aoka atsika anaiky hiaino ny feon'ny fanahy masina mandrakariva. Hikolokolo azy, hampandroso azy eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Dia ho hitantsika ny voninahitrany. Amen. Tahin'ny tompo daholo tsika.